Nidina fotony nijery ny fahatsimbanana teraky ny aitrano tao manakara ny herinandro lasa teo ny délégation manokany fikambanana mamafy na malagasy mampiray firenena mba ahafahana mamaritra ny tokony atao manoloana ny famaizan'ny tranobe roa any toerana. Izany dia natao indrindra ho fiarovana sy fanarenana ny vakoka malagasy. Efa nanaiky raha teo ireo olobe sy mpanjaka ary tangalamena manerana ny nosy fa hifanotronana sy fanohanana avokoa ireo rehetra mahakasika ny vakoka sy ny kolotsaina any amin'ireo fokom-pirazanana rehetra, hoy ny filoha lefitry ny fikambanana. Ny fanaovana tsinitsinina sy fanimbana ireo vakoka ary ny fanimbazimbana ny asin'ny tany no fototra iray mahatonga ny olana maro eto ka mila hifanatonana sy araha-mihetsika amin'ny fitondrana ankehitriny ary ka ny fanazavana. Taorina le fionam-be natao taty Ambohimangarova iny hoe fionany ray aman-dreny ara-drazana rehetra iny rehefa misy voina na pandrenesina na tsy nampandrenesina zany ny fokom-pirazanana hafa dia tokony midodododo makany mijery hoe inona ny zavatra manjo ny fokom-pirazanana anankiray io. Dia marina fa eno amin'ny radio amin'ny télé fa misy tanàna maro may ary eno ihany koa hoe misy tranobe mihitsy aza fitehirizana ny asom-piandrianan'ny Madagasikara ao an-toerana ka mafiloha lefitry ny fikambanana mamafy tsy maintsy anisany mitarika ny délégation mandeha any ijery mikasika momba an'izay. Karaha zavatra natao fanahiny iny io dia tokony mifandinika ny ray aman-dreny rehetra hoe inona avy aiza ny fototra zay ary inona no nahatonga an'izay dia inona ny fipetra raisina. Zany hoe manana didy lehibe zany zahay eo amin'ny fanombanany vakoka na ny soatoavina sy ny kolotsay-pirenena. Satria malagasy mampiray firenena zay mifototra amin'ny soatoavina sy kolotsay-pirenena. Noho izany mahakasika ny soatoavina sy kolotsay-pirenena ny fahapotehan'ireny rova isan-karazany reny. Fa ireny rova may rehetra eran'ny Madagasikara reny na ny vakoka may rehetra eran'ny Madagasikara reny ny raha ohatra zoina tsahivina ny tantara reny tsy nilatsahan'ny varatra ka hoe afa avy any an-danitra nandoro azy fa zavatra fanahinina natao reny. Kanefa ireny dia adidin'ny fanjakana republikanina mivantana moreny satria efa ny ministeran'ny kolotsaina sy ny fikarakarana ny vakoka sy ny asa tanana zany no tompona andraikitra amin'ireny. Fa ny adidin'ny ray aman-dreny ara-drazana zany ao anatin'ireny dia le hasina atao anatiny. Ka raha ohatra hoe matiasina le toerana na veriasina le toerana dia tsy maintsy ny ray aman-dreny mpitahiry an'izay hasym-piandrianan'izay no miadidy sy miandraikitra azy dia eo no tsy maintsy fanatonana amin'ny mpitondra fanjakana republikanina hoe manao ahoana mikasika momba an'izay hasina izay. Ny tena loza ao anatin'io dia fanotana fady avokoa reny fametavetana reny toerana masina sy manakasina rehetra reny dia ny fiantraikany mitera-doza. Ny loza dia fantatra ny loza ho an'ny gasiny raha vao hotafady ny toerana anankiray na matiasina dia zao ny zavatra mitranga kizo fara mafoy terabary mandripaka zay ny fandehan'le izy miteraka rety mandoza ary miteraka fisarahana miteraka ady miteraka korotana zany daholo no teraky ny fanotana fady ny zavatra manakasina sy ny hasym-piandrianany gasiny.